بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Timitsada atsika midera sy makasitraka ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala ary mandefa tsodrano sy fandriam-pahalemana ho an'ilay malalatsika Muhammad sallallahu alaihi wasallam sy ho an'ilay fianakaviany sy ireo mpanaradia azy ary izay mifikitra manaraka an'izany sorodaniny izany manam-pahatam-perany fiainana eto ambony tany inshallah ta'ala. Raha lay sy ranabavy isany tao anatin'ny finoana Islam. Maro amin'ny zanak'olombelona eto ambony tany dia mitsakaraka ary maniry mba azo an'izany fahasambarana izany eto ambony tany amin'ny fiainana eto ambony tany. Maro amin'izy ireo maniry hatratra an'izany fahasambarana izany. Ny sasany mitsakaraka an'izany fahasambarana izany amin'ny alalan'ny fahazahoana harena. Ary ny sasany ihany koa mitady an'izany fahasambarana izany amin'ny alalan'ny fahazahoana voninahitra. Ary ny sasany ihany koa mitsakaraka an'izany fahasambarana izany amin'ny alalan'ny fahazahoana posta anankiray eo amin'ny firenena. Eny fa na dia efa eo am-pelantanan'izy ireo ary izany moyen rehetrarehetra izany izany karazana fahasoavana nomen'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala izany, nefa mbola tsy mahatsapa fa hoe sambatra izy ireo eto ambony tany. Satria maninona? Allah subhanahu wa ta'ala ao amin'ny surat Taha miteny amintsika manao hoe wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma. Allah subhanahu wa ta'ala miteny manao hoe izay misitaka ny fampatsiarovako ozy izy dia izany olona izany hiaina fiainana feno fahasahiranana, fiainana feno teboteby, fiainana izay miaina ao anatin'ny fijaliana izany olona izany. Ary amin'ny andro ny fitsanganana ambaran'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala dia atsanganay izy ao anatin'ny fahajambana tanteraka. Raha jerentsika izany andiny masina tiany Allah subhanahu wa ta'ala apita amintsika mpanaraka ny finoana Islam izany, raha lay sy ranabavy isany, izany hoe niza tsy nifikitra ao anatin'ny sorodalan'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala, ao anatin'ny iman, ao anatin'ny tauhid, ao anatin'ny Quran, ao anatin'ny fomba mampanao any mpaminantsika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia izany olona izany na dia manana ny karazana harena maro be samihafa mbola miaina ao anatin'ny fijaliana, miaina ao anatin'ny fahasahiranana, miaina ao anatin'ny teboteby lalandava. Ny mpanaraka amin'ny finoana Islam irery ihany raha ohatra izy mifikitra amin'ny sorodalan'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala, izany no olona omeny Allah subhanahu wa ta'ala izany fahasambarana izany. Ka tsika anisan'ny olona anankiray nomeny Allah subhanahu wa ta'ala fahasoavana, fa indrindrandrindra tsika ao anatin'izao volana Ramadan al-Mubarak izao, mora amintsika no mitady an'izany fahasambarana izany eto ambony tany, tsy anakoatra. Mora amintsika satria sokafan'ny Allah subhanahu wa ta'ala amintsika ny lalana maro samihafa amin'izao volana Ramadan izao mba ahafahantsika manatanteraka an'ilay karazana fanompona, azahoantsika an'izany fahasambarana sy azahoantsika an'izany fiainana feno fitoniana eto ambony tany izany. Allah subhanahu wa ta'ala mbola miteny ihany koa amin'ny andiny masina hafa manao hoe faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Niza nanaraka ny sorodalako, nanaraka ny hitsindalako ambaran'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala, dia izany olona izany dia tsy ho very manakizay no sady tsy hiaina ao anatin'ny fiainana feno fijaliana sy feno fahasahiranana. Ka ny sorodalany Allah subhanahu wa ta'ala raha lay sy ranabavy isany dia ny fanarahantsika izany baiko ao anatin'ny Quran sy ao anatin'ny sunna izay nampianarin'ny mpaminantsika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ny fifikirantsika an'ireo karazana lalàna namen'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala antsika ihany no azahoantsika an'izany fiainana
feno fahasambarana izany. Itsika indraindray mahita ny fiainantsika andavanandro, mety tsy de manan-karena anao, mety tsy de manana ny oety manana ianao, fa anao ndray nomeny Allahu subhanahu wa ta'ala anjara tsara ao anatin'ny tokantranonao. Hitanao zanakanao vehivavy manao hijab, hitanao zanakanao vehivavy tsy bekonao akory izy efa manatanteraka sola, hitanao ireo zanakanao reo amin'ny andron'ny samedi sy dimanche maika ary sahirana manomana ny entan'izy ireo satria andeha ho aiza, andeha any madrasa andeha hianatra an'izany Qur'an sy ny fahalalana ao anatin'ny finoana Islama izany. Amin'ny alalan'izay anao anatin'ny inona miaina ao anatin'ny fahasambarana satria mahita an'le fianakavianao vady aman-janakanao manatanteraka ny baikon'ny tompo Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu subhanahu wa ta'ala rehefa miresadresaka an'izany andiny masina zany ao anatin'ny Qur'an, io andiny masina zay ho resantsika zao ty dia miteny fa hoe amin'ny alalan'ny fahasambarantsika eto ambony tany no azahoantsika ny fandresena amin'ny fiainana ny akotraka. Miteny tompo Allahu subhanahu wa ta'ala manao hoe man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Hoy Allah subhanahu wa ta'ala manao hoe niza na lehilahy zany na vehivavy nanao asa soa ambaran'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala ary zareo reo dia mpino, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Izany olona izany dia omena fiainana feno fahasambarana, fiainana feno fitoniana, fiainana izay hoe mirindra tanteraka ao anatin'ny fahasambarana izy ireo tambony tany. Tsy vitan'izay ambaran'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala fa any amin'ny fiainana ankoatra dia omena valosoa lehibe izy ireo mihoatra ny asa izay nataon'izy ireo teto ambony tany. Raha lahy sy ranabavy isany ao anatin'izao volana Ramadana izao, raha ohatra tsika tsy nahazo an'izany fahasambarana izany mandritra ny volana Ramadana amin'ny fanatanterantsika ireo karazana fanompona maro samihafa, tsisy andro ny tsika azo an'izany raha lahy sy ray aman-dreny isany. Taty volana Ramadana occasion lehibe idediavantsika an'izany fahasambarana, idediavantsika an'izany fiainana feno fitoniana sy feno fahasambarana indrindra eto ambony tany. Angatantsika amin'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala itsika rehetra mba samy omeny an'izany fiainana feno fahasambarana izany ao anatin'ity volana Ramadana ity. Eny fa na dia ao aorinan'ny volana Ramadan al-Mubaraka insha Allahu ta'ala. Izay sy zay ny afatra avy aty amiko. Engany Allah subhanahu wa ta'ala anome taofika atsika rehetrarehetra ahafahantsika mandratanteraka an'ireo asa maro be ao anatin'ity volana Ramadan ity. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.